dia mbola amin'ny fifaliana indray a no ara-banantsika rehetra manaraka n'izao fandaharana izao ary dia manonona hatrany a ny fiadanana ho amintsika sy ny tokantranontsika tsirairay avy dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, amin'ny fifaliana no mbola hisaorana ianao, afaka miaona zahay, miaona aminao ary miaona amin'ny fampianarana izay hoentinao ao anatin'izao fandaharana izao. Dia mitenena araka ny fombanao Jehovah Tompo fa indreto izay vonona hiaino anao hanambara ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka mahakasika ny fahamamona ry havana. Androany indray tsika dia resaka mahakasika ny fisotroan-toaka. Ny fisotroan-toaka. Mifandray ihany ny fisotroan-toaka sy ny fahamamona. Ka nanontaniana Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany hoe inona ny famantarana amin'ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao, dia anisan'ny zavatra izay nampitandremany ry havana. Dia ny hojerevantsika izay voasoratra atao amin'ny Lioka 1:20 ka ny 4:4. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary mitandrema fandrao ny fonareo vesarany vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Amen. Zany tenin' Jesosy Kristy Tompo zany ry havana dia tena namperitreritra tokoa. Rehefa mamaky an'io teny eo moa dia tena lasa saina hoana hoe fa maninona moa Jesosy? Ireo zavatra telo ireo ihany ny tena nampitandremanao fa mety hanavesatra ny fon'ny olona ny vokatra izany. Dia entsika tsara teo ilay izy fa miavaka mihitsy hoe fisotroan-toaka, fahamamona ary ny fiahiahina izao fiainana izao. Eto zany ry havana raha tena dinihana ny izay ambaran'i Jesosy Kristy Tompo dia izao ohatran'ny hafa ihany zany, ohatran'ny miavaka ihany zany ny hoe misotro sy ny mamo miavaka ihany, ary samy miteraka vesatra amin'ny fon'ny olona avokoa na ny misotro na ny mamo. Indraindray mety alaim-panahintsika hoe za misotro fa za tsy manao mamo, fa eto Jesosy Kristy dia tena miteny mihitsy hoe ny fisotroan-toaka dia mety hiteraka vesatra ao anatin'ny fon'ny olona amin'izany andro faran'izany. Ary hitantsika amin'izao fotoana izao zany fa be da be ny olona misotro ary betsaka ny olona izay miteny tokoa ny hoe misotro izy fa tsy manao mamo fa mety hanavesatra ny fony. Ary izao nge ry havany, tsy misy olona tsy mamo raha tsy misotro, fa io misy olona misotro mety kely ny sotrony, mety ho be ny sotrony, ary ny mamo koa tsy izay misotro be da be ny mamo, satria misy olona misotro betsaka mahazaka n'ilay zavatra sotrony ny vatany dia tsy hitanao mamo izy. Misy olona na kely aza ny sotrony dia mamo izy. Fa ireo zany ny fisotroan-toaka eto dia tena ambaran'i Jesosy Kristy Tompo mihitsy fa manavesatra ary mety hanavesatra ny fon'ny olona izay manao an'izany any am-parany ihany, ka ampitandremany. Noho izany ry havana dia tsy mifanalavitra zany ny atao hoe fahamamona sy ny fisotroan-toaka raha izay resahantsika eto, fa mety animba ny fiainam-panahin'ny olona, satria rehefa manavesatra ny fon'ny olona manimba ny fiainam-panahin'ny olona, manimba ny fon'ny olona, manimba ny fiainan'olona na ny fisotroana. Dia nge raha isitsika fotsiny misy olona rehefa misotro izy dia kely ny zavatra sotrony, fa izy dia misotro foana. Zany hoe régulier ny fisotroana an'io toaka io, mety ho isan'andro, mety isaky ny fety, mety isaky ny misy zavatra miseho dia tena efa hoe misotro mihitsy izy. Fa dia raha isika aloha hoe tsy maintsy misotro ilay olona satria efa mahazatra azy ilay misotro, fa izy dia tsy hitanao mamo eo izy. Zao ange na ny vola lany ao anatin'ilay hoe hividianana n'ilay toaka fotsiny na ilay zava-mahamamo izay mety tsy hahamamo anao, efa betsaka, satria lasa andevozon'ilay misotro ianao zany. Dia tsy maintsy handany vola hisotro, na kely ny sotronao na be ny sotronao, fa tsy tonga any amin'ilay fahamamona ianao. Mety mahavita zavatra tsara lavitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika, ilay vola izay mety laniana any amin'ilay toaka sy any amin'ilay zava-mahamamo izay sotrotsika. Ka eo indrindra ry havana, ohatra anankiray fotsiny zany fa tsy izany ihany fa be da be ny mety ho zavatra tsy misy dikany vokatra ilay hoe misotro. Fa ny tsara indrindra ary indrindraindrindra ry havana mitodika amintsika kristianina indrindra mba andeha hanao fitaratra tsika, satria be da be ny olona raha mahita anahy izy zao kristianina mamonjy fiangonana isaky ny alahady, mahita anahy misotro izy fa za tsy mamo,
dia mba hisotro koa izy. Ary rehefa misotro izy, za mety misotro fa mety mety za zany tsy mieritreritra tsy maninona fa misotro tsy mamo fa le olona mety tsy hitovy aminahy fa misotro izy dia mamo izy dia vonono ny vadiny dia kafininy ary dia mitabataba risy ary izy. Fa ny fahitany hoe za zay olona mivavaka mandray dia ohatrany te hampirisika any tsy maninona fa alao zany izy hisotro ihany koa dia hisotro izy ary dia anjary hisotro daholo ny olona rehetra. Ndraindray aza dia mampalahelo fa zany tokoa ny zavatra misy satria misy dia olona mandresy lahatra mihitsy ny amin'ny hoe antsy mampaninona misotro io fa eto ry havana dia tsindriko ny tenin'ny soratra masina be da be ny ny olona zay tsy nikitika an'io mba alaitsika tahaka andeha mba vakiko vetivety any atao amin'ny lioka toko voalohany ny 5:20 ahitsika zany ahitsika ny tantarany Jaona mpanao batisa. Andeha mba ho jereko kely vakiko amintsika hoe inona moa zany ambarany soratra masina makasika ny Jaona mpanao batisa dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany akibondreniny aza hatrany akibondreniny aza ka dia hitantsika amin'izany ry havana fa feno ny fanahy masina hatrany akibondreniny Jaona mpanao batisa ary tsy voalaza fa tsy hisotro mihitsy izy dia manamafy an'ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe mety hanavesatra ny fon'ny olona zany hoe ny fisotroana zany ny fisotroana dia mety hanimba zavatra ary arak'le tamin'ny farany nivakitsika ny to amin'ny Efesana hoe azo mamy divay ianareo fa amin'izany dia isy fanarana-po amin'ny ratsy vaoka ho fianona ny fanahy zany hoe le fisotroana mitonga makany amin'ilay fahamamona dia manimba lay fitoerany fanahy ho anatintsika tsirairay avy. Ka izay ry havana no tiana ho ampitaina amintsika indray amin'ity androany ity no hoe amin'izao andro farany zao hoe no mety indrindra aleo tsy misotro aleo tsy mikitika mihitsy voalohany ho anao aloha faharoa ho an'ny manodidina anao ho an'ny olona miara mivavaka aminao ho an'ireo zay mbola mety marefurefo ara-panahy tsy dia matanjaka mitovy aminao ho atsika rehetra ary indrindra ry havanao indrindra mba manahoana reny ny olona potika vokatra zany fisotro toaka zany na manao mamo na tsy manao mamo ianao fa manahoana ny olona zay misotro ka tonga any amin'ny fahamamona ianao zay tokony hanampy anazy indray ianao ve sanatria na iza sanatria no ohatra ny sanatria ka andeha indray hitaona nampirisika ny olona ho amin'ny fisotroana eny fa na dia tsy ho tonga any amin'ny fahamamona azy fa mazava ny tenin'i Jesosy Kristy tompo eto anavesatra ny olona tahaka ny fahamamona tahaka ny fiahiahina zao fiainana zao ny fisotro toaka any aparany any amin'ny famantarana ka dia efa miseho zany rehetrarehetra zany ry havana andeha isika hijoro amin'ny mazanaka Andriamanitra atsika andeha isika hijoro amin'ny maha-kristianina atsika dia andeha tsika hanatanteraka an'izany tenin'i Jesosy Kristy tompo zany hoe na ho amin'ny fisotroana na ho amin'ny fahamamona mitovy amin'ny fiahiahina zao fiainana zao dia tsika tsy ho vesarany zany ny votsika fa apetraka tsika eo amin'i Jesosy Kristy tompo ny fiainantsika ray manontolo ary mijoro vavolombelona amin'izany ry havana fa mahafinaritra aza ny tsy mikitika mihitsy no ny sanatria mikitika na dia tsy manao mamo azy dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra mahireza daholo ry havana.